Fa efatrandro kosa sisa dia higadona ny fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taom-pianarana ity dia ny CEPE zany hitontosandroany ary teny amin'ny FJKM Antanety fitahina teny ny fitaovam-bavahana izay nentina indrindra angatapitahina sy nankahirizana ireo mpianatra hiatrika izay fanadinana izay. Tetsy amin'ny FJKM Antanety fitahina etsy Antanety avaratra no nitanterahana ny fitaovam-bavahana izay niarahana tamin'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly Edena Ambohimanarina. Fitaovam-bavahana izay natao indrindra ankahirezan'ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinam-panjakana no tena votoatin'izany. Ny androandroany zany dia andro natao indrindra ho fangatahana-bavaka amin'Andriamanitra noho ny fahavitany taom-pianarana 13 sy 14 ary koa fangataham-bavaka indrindra ho an'ireo ankizy hanala fanadinana CEPE sy BEPC ary BAC dia mirary soa ny mpianatra eto amin'ny sekoly Edena zany dia mirary soa ny zaza malagasy rehetra izay hanala fanadinana. Faharoa manaraka izany ny taom-pianarana vaovao dia fiahina indrindra indray aman-dreny dia miaina ny droit ny fidiran'ny mpianatra zany fa ny ekolazy kosa dia mijanona ny toy ny teo aloha ihany. Miroso amin'ny famerenana sisa amin'izao fotoana izao ireo mpianatra miatrika ny fanadinam-panjakana toy ny hanala CEPE, ny BEPC ary ny BAC ao amin'ity sekoly Edena Ambohimanarina ity. Ny fitaovam-bavahana dia fotoana iray ihany koa entina hanamafisana ny fonon'ny mpianatra sy ny fatokisan'izy ireo mba ahomby amin'ny dingana izay ho lalovany. Dia izy indray tompolasy tompavy no entina hamarana ity fotoanan'ny fampahalalam-baovao ity fisaorana no atolotra anao nahatra anjery hatramin'ny farany ary dia zatonona fahorinan'izao fampahalalam-baovao izao dia ho avy eto indray ny mpanao gazety ara-pahatanjahantena resaka manokana hamanodidina ny mondial 2024 amin'ity androany ity ihany koa hampasahevina no hametrahana ny fanontaniana izay ahafahanao mahazo ilay loka be ao anatin'ny lalaon'ny mondial 2024 izay manasanao raha naraka hatramin'ny farany sy anjoy hatramin'ny aty alina ity ireo fandarana eto amin'ny fahitalavitry ny MATV dia mametraka ny veloma mandra-piona ao aminao indray ary.